Coucou avy anareo. Tonga sao tamin'ny live tsika menakavy de tonga de vavany ity atao le foana le izy efa tapaka foana koa le connexion koa mandreraka be. Tsitsitsina ihany koa le connexion fa tsy de ato foana mi-connecta te. Miarabara saika ambany tany ilay WC faux septique reny ve raha misy olona mifoka sigara de mijanona ao le fofona de mety izy sy fiantraikany amin'ilay mivoaka manaraka ao misaotra indrindra ny WC le faux septique reny zany. Raha ohatra ianareo ka manana an'le izy ny fofona sigara aloha amin'ny ankapobeny ny ankiziny tsy de tsara mihaino le fofona sigara efa na vehivavy ihany koa ary vehivavy koa ny sika rehetra mihitsy ny olona ny tena hiaran'le izy aloha de ny lehilahy le mifoka an'le izy no tsy maintsy mety hoe no tsy maintsy hiaran'ny aretina voaloha tsy maintsy hiarahary ny taovam-pisefona ikoaka lava rehefa lehibe tsy maintsy ho sepotsepotra lava fa raha ohatra hoe ianareo moa zany hoe misy an'le WC le eo akaiky eo misy an'le fofona be tsy de misy olana loatra fa raha ohatra hoe sendra voan'ny asma ohatra na sepotsepotra ianareo ohatra mipetraka eo akaikin'le WC de tsara raha mba hoe mifindra trano satria tsy maintsy mety hisy fiantraikany amin'le taovam-pisefonanareo amin'le misy an'le fofona fofon-tsigara maimbomaimbo foana matetika. Fa amin'ny ankapobeny le izy tsy de hoe misy olana be na raha hoe misy an'le zay gabone zay ary eo akaikitsika. Fa raha ho an'le olona izay misy olana ihany zany de izay no mety atahorana. Coucou tsara bonjour misy zavatra tiako anontaniana raha sitrakao ho anareo izay manana fanontaniana zareo de tonga de apetrao le izy fa tsy misy olana mihitsy ilay izy. De fanontaniana manaraka indray te hitafatafo eny ho anareo izay te hitafatafa tsy misy olana mihitsy fa tonga de alefaso ny hitafatafa. Salut mba teneny rangany sipa mba hisasa alohan'ny lely fa tsy mahaty anao le fofona misy maika fotsiny nefa mbola tsemboka be avany oenina be manko raha zahay banto ny teny azy andana aloha misasa zay aloha zareo ry mademoiselle isany de tena marina mihitsy aloha azava ny resaka fa ny lehilahy de tsy hiteny andriza mihitsy izy tsy hiteny za mihitsy ohatra hoe feno taitsofina be zao ndry izy zao ohatra mba te hilelaka ny taitsofindry mba te hilelaka ny sofindry satria ny olona anke rehefa hitandry rehefa milely eo nge de tsara kokoa le manaikitra sofina milelaka sofina tsara le izy ka raha mba te hilelaka ny sofindry izy mba tiandry mba hanalazy jereny ndry feno taitsofina be de kamo be ihany izy shleng eonako ary de io ndray koa ndry zao hoe masiso be raha ohatra te hanalazy izy nefa jereny tokoa zao ndry le molotra le lavaporindry masiso be le volo le volo io eny ny volo ry zareo natoraly iny zay fa ho antsika vehivavy zany raha ohatra ka azo atao de mba alana ihany le izy ho an'ny vehivavy miteraka iny tsy afaka omena tsiny satria vehivavy miteraka le zazakely mibahana be eto fomba ahoana moa ny alalan'ny anesorany vehivavy an'le volopory eo nefa mibahana le izy ny lehilahy tompona andraikitra amin'iny fa tsy ny vehivavy mihitsy elany mandeha manome vola ho an'ny vadiny lahy hoe andandry makany amin'ny salon de asaina alainy zareo any ny voloporindry rehefa tsy amin'ny vola lahy de lahy mihitsy no mipetraka manala volopory madama satria io zazakely io tsy madama nanamboatra an'io fa ianareo roa nanamboatra le zazakely izay aloha de afiny fa ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hoe indria nareo vao mivady tsy manana zazakely tazaina de tsara foana kipisy mba hoe alana le volo satria miteraka fofona ihany koa nge iny piso aloha madidio kely eo le izy misy zao milaza hoe lasa mainty kely le izy de zay aloha de fa natoraly iny tsisy tokony mampamenatra andrian'za mihitsy lasa mainty le aloha ary mijery zay mainty eto izay misy le volo satria le volo miteraka fofona hoe lasa mivadika mainty le izy satria no mampatonga le izy mainty be le eto amin'ny faritra le fory tsemboko ny atsembohany ary sepotra le ohatra satria isika tsy maintsy manao slip
iny ambonin'izay ihany koa le tsikoko iasandany fa tsy tena tsikoko io fa rehefa manala volo indry tsara le mba atao amin'le sira. Efa be deabe mivarotra le sira eny amin'ny mpivarotra eny de mba sira no anongatandry volo na mielika na volopory de mba sira no anongotana an'le izy de mba tsy mivadika maintimainty moa amin'izay koa somary mba elaela nge vao matevina le volo e de somary manifinify le volo indri amin'izay. Fa raha ohatra ka hoe ndry manao razoara foana de lasa maratra ilay hoditra, izay mampatonga le lasa mainty be ny elika vao maika lasa mainty be koa le ary amin'ny fory ary satria maratra nge le hoditra e, lasa takipery nge iny lasa mampamainty anazy efa tsetsinao le hoditra de mbola takipery ihany de tezitra koa nge le hoditra e ahoana korankazany zay efa marany mbola ataonareo ambon'izay koa le bibity mbola kosikosehana bibity lavesinandro vao maika lasa mainty be fa mba atao amin'ny sira le izy de mba tsara kokoa amin'izay le sira no anaovana anazy de mila madio foana ho andry piso atsindry ihany. Nareo zao anankiroa elahy zao mahafantatra hoe masiso le miaraka amin'ny elahy ary elahy koa fangaly isany moa zany tsy hoe mandeha miaraka mandeha mandro e. Ianareo roa nge miaraka mandeha mandro fa tsy hoe madama rehetra andeha pingapingany amin'ny dosy e. Zay aloha mialohan'ny lelo efa teneniko foana tsy maintsy mandro ianareo roa. Elahy zao eto milaza fa hoe masiso ny foro madama ary nga elahy kosa nandeha sasa miaraka nareo roa. Voalohany mila tsy maintsy mandro tsara. Io loto miaraka aminareo iny de lasa vao maika teraka aretina koa nefa rany e. De indrio ary piso kely tsy mahazo hoe le fahadiovana zany zay le mampiavaka ny vehivavy amin'ny lehilahy mba mila tsy maintsy madio foana indry. Ndraindray kosa nefa ohatra sao de marary ohatra sao de vao aniangatra koa ohatra hoe tena efa nisasa be rangaza lefa ohatra masiso ihany. Raha ohatra indrio zay ka hoe vao aniangatra de lasa tsy maintsy masiso ihany koa le fory. Ny alalana zany indrio raha ohatra hoe vao aniangatra na elahy de ilay ranon'aina isan'andro na isaky ny ray minitra tsy maintsy mivoaka le fotsifotsy be foana ao anatin'ny fory na ao anatin'ny bibity ao de zay ny alalana hoe vao aniangatra. De tsy maintsy makany amin'ny dokotera. Ilay tapotsina tody mivoaka iny tsy voatery hoe be dia be fa isaky ny ray andro misy mivoaka kely fotsiny de lasa mavomavo sy lipiliny maniny fa raha lasa be dia be loatra isaky ny ray minitra be dia be mivoaka sady lasa masiso be de zay no tsy maintsy makany amin'ny dokotera. De azonareo zany miasa menatra ho fa tsy maintsy hoe mila tsy maintsy lasa raha vao menatra ianareo de lasa manjary ny dokotera lasa kamo be jery anareo de manjary lasa mandreraka le izy fa tsara kokoa zany hoe rehefa ohatra nareo mankany amin'ny dokotera de milaza marina sy zavatra misy tsy misy dokotera iteniteny foana zany hoe zavena le tena ty fa manazava tsara ianareo am-pilaminana de ny dokotera koa mandray am-pilaminana de engany mba hisasa tsara sy anadio fory tsara de any amin'ny dosy atomboy any amin'ny dosy any le izy fa tsisy maharatsy an'izany miaraka manala akanjo any amin'ny dosy de miaraka mibiridana tsara de miaraka mifanala silipo de miaraka milalao fory miaraka milalao bibity any amin'ny dosy any zay ny atao aloha tsisy maharatsy an'izany ange fa mila madio de mila mifanaja tsara de zay no mahatsara mapety an'le izy. Salama tompoko za hiditra ahoana moa zany. Coucou, za hiditra de hiditra ho aiza moa zany ianareo hiditra ato anaty commentaire sa hiditra anaty page ho anareo zay te hiditra de tonga de potsery le eto amin'ny follow de tafiditra ianareo fa tsy misy olana mihitsy raha tena ohatra commentaire de malalaka be ny commentaire raha te hiditra anaty message malalaka be message tsika zany hoe message amin'izay efa manomboka tsy araka atao satria be dia be de zay mampatonga anako manao live de mba valiana tonga de mivantana ato anaty live ny resakareo. Pouvez-vous m'en dire plus de vous? Ina moa zany tianareo fantatra momba anahy de ny anarako zany Tina de afaka antsonareo hoe Tina ny anarako raha ohatra ka zay ny tianareo antsona anahako zany. Bonjour Zaki mba anontany kely fa mampiasa an'izayko ity voalohany aloha 42 ans de izao aho rehefa manao firaisana de misy raha amin'ny ray volana eo amin'ny ray volana eo zay nefa za tsy manao isan'andro fa isan-kerinandro de ina mahatonga an'izay le lasa vehivavy ito. Eny raha ohatra ka hoe misy raha sao de vehivavy.
aleo fampina video anito zany dia mba mahafantatra daholo ny rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka ho an'ny vehivavy ohatra hoe misy raha, ny ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hoe misy raha na raha nanao sterilendy, nanao dio, DIU, de karaha nisorona ilay sterile tao anaty lalan-jaza, de rehefa milela avy eo ka misy raha, de iny tsy maninona fa efa natoraly iny. Tsy maharatsy an'izany mety miverina kely iny, indroa, intelo, eo de tsy maninona fa tsy maintsy hoe zay foana satria le tranon-jaza iverina milony amin'ny teo aloha de tsy misy odana mihitsy le izy. Fa raha hoe ho an'ny lehilahy, raha hoe misy raha ialahy de misy tsy mazava ny vatany lahy, aleo fa atao iny video iny e. Aleo fa atao iny video iny fa tsy maninona. De fanontaniana manaraka, firy fanontaniana daladala kely. Rehefa nita video anao za de tena resy lahatra fa anontany za 22 ans de ny magaga na miaraka magaga miaraka matory amin'ny lehilahy za de te anao za mihitsy le ela excité be ary de tsy mety mihitsy hoe misy ataony hafa ve sa ahoana mahatonga an'izany. Ka aloha averiko fikely le izy. Magaga miaraka matory amin'ny lehilahy, za tsy te anao tsy te anao mihitsy na ela be ary de tsy mety mihitsy. Ela excité be ary de tsy mety mihitsy. Misy antony hafa ve sa ahoana? Ay, ela be zany ndry vao excité. Vehivavy ary ve? Fa maninona ny ela loatra ny vehivavy vao ao anatin'le fientanana, zay zany le fanontaniana. Fa maninona ndry ny ela be vao mientana? Ho anareo zay raha ohatra zany ka ela be ohatr'izay vao mientana de mila manao bakiraro. Ho an'olona na lehilahy na vehivavy tsara manao bakiraro de am'izay vetivety de mafana ny vatantsika de miakatra ilay hafanana satria le tongotritsika ity no matetika no mahaela le fientanana, indrindra moa fa raha hoe ririnina ohatra de mba tsara manao bakiraro kokoa de mampiakatrakatraka kokoa ilay fientanana zany. Fa raha ohatra ndray ka le hoe ela be tokoa ndry vao hoe taitra, so de le lehilahy miaraka amindry ohatra no mbola tsy ao anatin'le fientanana, ilay izy ange ianareo roa ny miaraka manao an'le izy fa tsy hoe elahy rery na hoe indry rery, ianareo roa no miaraka manao an'le izy. Miaraka fanorika kely de miaraka fampitaitsimolotra kely de kakerina kely molotra de kakerina kely ny sofina de somary hoanina kely ny tenda, somary le kakerina zany tsy hoe kakerina mafy be atao mandeha raha na hoe mivoza koa fa mba kakerina kely moramora, safisafona moramora no de ao anatin'izay ianareo roa de mba sady miolakolaka somary mba miolakolaka eo ihany koa zany fa tsy de hoe miandry fotsiny hanganary e. Alefaso de eto tsy izay le izy fa mba samy makafy tsara ianareo roa de zay mampety an'le izy. La anao préliminaire tsaratsara kokoa zaka de am'izay mba mahay tsara ianareo anatin'izay fotoana izay. Coucou, est-il possible de discuter avec vous? Eny eo anareo zay mana fanontaniana tonga de apetrao le fanontaniana fa tsy misy olana mihitsy. Inona indray ilay izy? Mbola mipetraka amin'ny vadiny ihany izy de ny teraka roa zareo nahazo 15 ans, ny vadiny zareo efa 6 ans zahay miaraka, zahay efa tafiditra aminazy ary izy mba karan'izay. De ka loatra tsy mazava kely le fanontaniana. Na ny hevitrao? Ohatrareo ilay fanontaniana rehefa mametraka fanontaniana nareo de mba atao somary mba hoe atao fenofeno tsara zay le izy satria raha vao tsy feno ilay fanontaniana de manjary tsy afaka sarotra be mamaly an'izy. Hono azafady indrindra, faible hormone za zay no mahatonga za tsy miteraka, inona no tokony atao mba valio? Fa maninona ny anankiray no tsy miteraka? Ho an'ny mivady aloha
Ny mpivady raha ohatra ka herintaona vadiana, raha vao vady nareo 5 volana, mbola 7 volana tsy marina, fa raha herintaona ny vadiana ianareo roa ka hoe tena mbola tsy niteraka, raha hoe tsy niteraka mihitsy nandritra izay nefa mieritreritra hoe tsy maintsy hoe hiteraka ianareo roa, dia misy olana ao anatinareo roa ao, ianareo roa fa tsy hoe indry irery na ela rery. Zay aloha. Dia tsy maintsy makany amin'ny dokotera ianareo roa miaraka, jerena mihitsy manazava amin'ny dokotera. Izay no lely tamin'izao dia tsy mipetraka ilay izy izay no lely tamin'ny 14 jours tsy mipetraka ilay izy amin'ny maraina izay milely dia tsy mipetraka ilay izy. Dia hazavaina amin'ny dokotera, ary ny dokotera dia tsy maintsy hijery anareo indrindra ny tahan'ny tsirovavin-dry sy ny tahan'ny ranonainan'ny lehilahy. Dia tsy maintsy raha ohatra ka hoe matanjaka ny ranonainan'ny lehilahy nefa tsy mety mipetraka ny zaza, na koa ohatra hoe matanjaka ny ranonainan'ndry fa tsy mety mipetraka ka matoa tsy mipetraka ilay zaza, dia misy olana aminareo anankiroa. Fa tsy voatery hoe indry irery no makany amin'ny dokotera, fa ianareo anankiroa miaraka mandeha makany dia mamaly olana. Izay ny vahaolana akaiky. Rehefa herintaona zany ianareo raha ela indrindra ka tsy miteraka dia izay no tsy maintsy atao. Dia mba hahafantarana, mba hahalalana amin'ny dokotera ny zavatra tokony atao avy eo, fa tsy manao dokotera tena aza mihaino vavan'olona hoe misotro an'izao dia misotro an'izao dia misotro an'izao. Tsy izay ilay izy fa dokotera no mijery ny vatanareo roa dia aza menatra mihitsy. Dia mbola lazaiko foana hoe raha ohatra indray ka sendra hoe matavy loatra, ngeza be loatra, dia tsy maintsy manena vatany satria ilay tavin-dry manakana ilay tsirovavy eo amin'ilay ranonaina. Mbola averiko indray aloha, ity zao ohatra ilay ato amin'ny tranon-jazantsika ato dia mivoaka vato ilay tsirovavy. Mandalo amin'ilay tuyau kely iny ilay izy dia tokony hiditra ato amin'ny tranon-jaza. Dia tsy afaka mandalo amin'ilay tuyau ilay izy satria tsetsin'ilay tavy. Raha sendra matavy indray dia tsetsin'ilay izy. Dia tsy afaka mivoaka ilay izy fa mijanona miraikitra ao. Ary mety hiteraka aretina ho andry koa ilay izy rapiso satria zavatra tokony hivoaka miandrona, zavatra tokony hivoaka miandrona. Dia maty ao antenantenany ao ilay tsirovavy avy eo. Dia indry koa tsy maintsy hanana olana avy eo any amin'ny ovaire any. Dia mba tsara zany makany amin'ny dokotera mijery an'izay olana izay ianareo roa. Ho anareo izay mbanina fantariana afaka apetrakareo foana ilay izy fa tsy misy olana, dia mba hoe atao lavalava kokoa ilay izy fa tsy atao fohy loatra. Inona mahatonga ny lehilahy tsy mandeha mihitsy ny anazy na ela be vao tonga, dia inona no tokony atao? Tsy mandeha mihitsy, tsy mety tonga. Fa ahoana moa zany hoe tsy mety tonga? Tsy maintsy hoe tonga foana ny lehilahy fa tsy isan'izany tsy mety tonga zany. Eny ary hoe manina ny lehilahy tsy mety tonga mihitsy. Ilay izy aloha tsy voatery izay tsy mety tonga mihitsy, fa ilay lehilahy mety tsy mahafantatra hoe lasa ary ve ilay ranonaina sa tsy lasa. Dia ilay rico izao mety tsy mahalala hoe ohatry ny ahoana no tonga ilay orgasme-ndry. Ianareo roa zany samy tsy mahalala raha ny fahalalako anazy. Dia atao ahoana ary zany no ahalalana hoe mety tonga ilay ranonaina na hoe tsy tonga ilay izy. Ka matoa ange rehefa milely ianareo roa ka raha hoe lasa ilay ranonaina dia malazo ny bibitin'ilay ry avy eo, dikan'izany lasa ilay ranonaina. Fa izy lehilahy no mety tsy mahalala hoe iny ve ilay ranonaina fa naninona ary ny maty ho azy teto. Nefa koa moa zany raha ohatra ka hoe tsy tonga ilay ranonaina fa nalazo ny bibitin'ilay dia dinga dia reraka loatra ialahy. Dia mbola averiko ihany iny adi-tsaina io no mampijaly antsika olombelona io na lehilahy na vehivavy. Rehefa diso miadi-tsaina loatra dia lasa mitroubla ny vatana ao anaty. Ka nizan'iza zany raha ohatra hoe miadi-tsaina loatra dia mba tsara mba ferana kokoa zany ilay izy satria tsy inona miteraka korotana ao anatin'ny vatana ange ilay izy zareo. Dia aleo fa tsara ho ampiana an'ity vidéo ity koa zany ampiana an'ity vidéo ity dia mba samy mahalala ny rehetra satria mety misy olana ohatry ity ihany koa ny any ambadimbadika any. Est-il possible à discuter avec vous? Eny misaotra betsaka. Ho anareo izay manana fanantaniana tonga dia apetrao ilay izy fa tsy misy olana mihitsy.
Fanontaniana manaraka. Coucou, salut. De mba miarahaba tompoko, za mba manontany manokana hoe inona ny mba ahadongadonga fory fa ny anahy tena fisaka. Atahoana ny mahadongadonga fory. De tendry somary botabota kely zany le izy fa zay hoe zany mahatsara le izy. De le izy aloha tsy voatery hoe le izy matavitavo na mahihina hoe ohatrany ahoana ny mampiavaka le izy hoe mahatsara anazy. Amin'ny ankapobeny aloha ny lehilahy tian'ilay hoe vehivavy somary be tapory. Fa kosa na izany na tsy izany raha tsy voatery hoe rehefa hoe kely ilay tapory indrindra dia hoe tena tsy tian'ny lehilahy zany. Na aiza indry mankafy amin'ny maha izy indry. Dia mbola averiko foana ny natoraly amin'ny vatantsika olombelona dia iny foana ny natoraly. Tsy hitantsony ilay micro. Tsy hitantsony ilay micro. Maheno anahy ve nareo? Aloha ohatra nanao zavatra kely aho teo ry zareo dia ilana atsiny. Fa tsy hainareo izao ilay resako teo fa tsy maninona izany. Ho an'ny vehivavy ilay hoe teo be tapory dia averiko aloha indri teo be tapory kanefa indri somary fisaka kely. Dia tsy izay ilay izy rehefa milelo ny olona anankiroa rehefa mahay mankafy dia mety foana io fa tsisy an'izany ny anahy kely loatra dia tsy mety, ny anahy ngeza loatra dia tsy mety, lalina loatra na sy tafiditra ny bibidy marivo loatra ilay izy tsy mety latsaka any fa ny fahaizana mankafy izay ny zava-dehibe ao amin'ilay izy. Dia mahaiza mba hoe fiera hoe tena fiera be amin'ny zavatra ananako dia izay ny zava-dehibe amin'ilay izy fa tsy hoe andeha hoe tiany tsy nenaka fisaka loatra tena tsy mety eo tsy mankafy izay. Le olona miaraka amindrina, le olona miaraka amin'ny lahy no mety tsy ao anatin'ilay mankafy dia lasa tsy mety ilay izy. Fa rehefa mankafy ianareo roa dia mety foana io. Dia mila sahasaha. Aleo fa tsy maintsy ampiana vidéo mba mampianatra ny rehetra indray aloha hoe mba ohatrany ahoana marina ilay tokony lely tsara dia amin'izay mba mahay ianareo roa. Dia izay aloha ny androany ry zareo fa tena somary nihodinkodina kely aho ilay teo satria tsy mbola misy zavatra marina kely fa miverimberina aminareo ihany dia mankasitraka anareo rehetra manaraka fandaharantsika fa izay.